teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana Cité Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana. Dia faly miarabantsika tsiraray avy-indray amin'ity talata 2 volana Aogositra ity anatin'izao fiarahantsika hiaraka hivavaka mialohan'izany nefa dia misaotra anazy hatranintsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay omeny antsika isan'andro izany. Dia androantsika ny nomery toko 5:30 raha pitsy moa izany no farany toko farany dia manomboka alakamisy isika miditra amin'ny boky Deutéronomia. Dia ao ny vakitentsika indray manomboka amin'ny lakamisy izao. Mampatsiahy antsika ihany koa hoe raha pitso tontolon'ny andro manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 4 dia misy ny fampianarana izay mampiditra antsika amin'ny boky Deutéronomia. Hanampy antsika ihany koa amin'ny famakivakiana an'izany vakiteny izany iarahana amin'ny faly ra-panoelina izany dia tena hoe manasa antsika hatrany ho avy. Ny andininy 7:30 hatramin'ny 4:30 no tiako vakiana ao amin'ity nomery toko 5:30 ity. Izao no voasoratra hoe: aza mandoto ny tany izay honenanareo, fa ny ra dia fandotona ny tany, ary ny tany dia tsy azo anaovana fanavotana ny amin'ny ra izay nalatsaka teo, afa-tsy amin'ny ra izay nandatsaka azy ihany. Aza lotona ny tany honenanareo izay itoerako, fa izao tompo no mitoetra eo anivon'ny zanak'Israely. Anisany hitako hoe zava-dehibe ao anatin'ity toko 5:30 ity dia ireo teny faran'ireo izay anambaran'ny tompo hoe mitoetra eo amin'ny tany izay honenan'ny zanak'Israely ny tompo. Izany hoe izy tompo no mitoetra eo anivon'ny izy ireo, ary na ho antsika fiangonana ihany koa ary dia hoe izy tompo no mitoetra eo anivontsika. Ny nomery toko 5:20 hatramin'ny 5:30 dia azo lazaina tokoa hoe tapany faharoa amin'ity boky ity, ary tena hoe miompana betsaka kokoa amin'ny fiomanan'ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana izany. Ary ity toko 5:30 ity dia tena hoe maneho ny zava-dehibe indrindra ao anatin'izany hoe izy ireo hiditra ao amin'ny tany Kanana dia ilay hoe ny tompo no mitoetra eo anivon'ny zanak'Israely. Ary izany no anton'ireo didy izay nasain'ny tompo narahan'ireto vahoakany ireto. Ireo didiny ireo dia maneho fa masina izy izay eo anivon'izy ireo, marina izy izay eo anivon'izy ireo, ary tanteraka izy ilay Andriamanitra, ilay tompo izay eo anivon'izy ireo amin'ny lafiny rehetra ary ambonin'izao rehetra izao izy. Ary anisan'izany ary mbola resahany amin'ity toko 5:30 ity, ao amin'ity nomery ity manomboka amin'ny 5:9 ka hatrany amin'ny 4:30 dia anisan'ny resahany ary ampatsiahiviny amin'ireto taranak'Israely reto hoe satria eo anivon'izy ireo dia amin'ny lafiny anankiray tena hoe sokafany bebe kokoa ilay Exodosy toko 20 17 dia ilay didy fahaenina manao hoe aza mamono olona. Ary hitantsika ny hevi-dehibe ao anatin'ity nomery toko 5:30 ity fa hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny aina. Mbola mampatsiahy izany ny lazain'Andriamanitra amin'ity toko 5:30 17 ka hatramin'ny 4:30 ity hoe ny hasin'ny ain'olombelona. Tena hoe sarobidy amin'Andriamanitra izany, ary araka ny teneniko teo hoe izany no didy fahaenina ao amin'ny didy 10 averiko ihany hoe aza mamono olona. Ny 19:20 nefa eo amin'ity toko 5:30 ity dia maneho miharihary fa ny famonoana ny olona voalohany dia miainga avy ao am-po. Izany hoe voalohany indrindra izany tsy hoe tonga dia mamono olona fotsiny ny olona anankiray, fa miainga avy ao am-po. Ny 19:20 raha misy manosika olona noho ny lolo-po na mitoraka olona amin'ny fanotrehana ka mahafaty azy, na namely olona amin'ny tana noho ny fandrafiana ka mahafaty azy, dia ho vonoina ho faty ilay namely satria mpamono olona izy.
ny mpamaly rano amono azy rehefa mifanena amin'izy. Misy zavatra anankitelo resaka toepona zavatra efa eritreretina de mialoha anatin'io 2:20 hoe lolopozy izy fanotrehana, fandrafiana. De arak'izay mihitsy nataon'le olona aveo de mahafaty olona iray izy. Ary manazava tsara izany ny fampitahan'i Jesosy ao amin'ny Matio 5:20 sy 2:20. Efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mamono olona, zay le didy fahenina resantsika teo ary zay mamono olona de miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa Jesosy no miteny eo, milaza aminareo izy zay rehetra tezitra, zay le avy ao amin'ny fo, amin'ny rahalahiny de miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ary nazovo nilaza amin'ny rahalahiny hoe tsy misy saina ianao de miendrika ho elohina eo amin'ny Sinedriona, ary nazovo ny teny hoe adala elahy de miendrika ho ao amin'ny afobe. Zany hoe Jesosy zany manoloana an'izany de tena maneho amintsika hoe tokony tandrina tsara isika ny amin'ny fotsika mba tsy hamonoantsika ny hafa eo anivon'ny fiangonana ary eny ny mpiarabelona amintsika. Ary te-apirisika antsika hoe raha misy tokony jerentsika ao anatin'ity nomero 5:30 ity zany manoloana an'izany hoe aza mamono olona izany de ny fikatsahana ny fifankatiavana eo anivon'ny fiangonana sy amin'ny mpiarabelona. Ary raha miresaka momba an'izany ve ho antsika ihany koa zay mbola manaraka amin'ny vaky teny testamenta vaovao de fampaherezana lehibe ho antsika ny Jaona 2:20 tamin'ity androany ity. Ny Jaona 2:20 de maneho ny fitiavan'i Jesosy antsika izay maharitra hatramin'ny farany. Amin'ny 1 zao no voasoratra hoe talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Pasika, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao any amin'ny ray, ary tiany azy izay ao amin'izao tontolo izao izy Jesosy de tia azy, zany hoe ireo azy ireo mpianana izay amin'izao tontolo izao isika fiangonana de hoe tia azy hatramin'ny farany. Jerezany fitiavan'i Jesosy atsika, jerezany alehibean'ny fitiavany maharitra mandrakizay, maharitra hatramin'ny farany amintsika zany. Ary manoloana an'izany ny fampaherezany ihany koa nefa ao amin'ity Jaona 2:7 sy 5:30 manoloana an'izany hoe katsao ny fifankatiavana izany de zao no soratany hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Fiaraha-monina tahaka izany no maneho tokoa fa eo anivon'ny Andriamanitra. Ary tena manentana antsika hoe andao hikatsaka hatrany zany fiombonana sy firaisan-tsaina izany isika de ny fahafahantsika mifamela heloka ary mivavaka ako hoe ny tompo ane anasitrana ireo izay niara-pahotana eo anivontsika ary ampibebaka tokoa atsika manoloana ny fahotan'ny fotsika izany te. Andao hiaraka hivavaka avy hatrany isika, ny ataontsika voalohany andao hivavaka hideran'Andriamanitra isika, handerao izy amin'ny fahamarinany, amin'ny fahamasinany ary ambarao ny fitiavany ary tena hoe izay hoe izy no eo anivontsika de aoka ny feny fiderana azy izao sy anao de mialohan'ny ataontsika izany vavaka izany de alao avy ataontsika ilay hirany rijaraselondray be eo anivon'ny fiderana derao. Asana
dahoara hiaraka hivavaka isika. Misaotranao tokoa zay ry Andriamanitra ay, Andriamanitra telo zay iray, Andriamanitra ray zanaka fanahy. Ianao tokoa no eo anivonay ary ianao no mitoetra eo amin'ny fiangonana, ianao no maha fiangonana ny fiangonana. Ary tena hoe mideranao izy satria Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra tanteraka ianao, tsy manana kilema ianao. Ary misaotranao izay hoe nambaranao taminay ny tenanao, nosokafanao ny fonay hino, nosokafanao ny sainay hahalala anao. Ary raha misy fahalalana tsy misy lehibe mihoatra noho izany. Ary tena hoe manandratra anao izay rerainay, aoka hita famindram-po aminao izay ka ianao mandrakariva tokoa ny toetra eo nivonay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay efa maty no fahotanay amin'ny alalan'ny fanainao masina izay efa nampitoerinao aty anatinay tsiraray avy izay minonao. Voninahitra ho anao ray. Amen. Ndao ny vavaka manaraka ataontsika dia ndao hivavaka tokoa isika arak'izany hoe mba ho feno fitiavana an'Andriamanitra iray isika ary hifankaty araka ny didiny Jesosy. Ary andao anatin'izay koa hivavaka amin'ny Tompo mba ny Tompo any hanasitrana ny maratra am-po rehetra eo anivontsika ary hanafaka antsika amin'ny otanitsika ny ao am-po izay mba tonga antsika hifandrafy anana lolo-po ary lasa manana fanotrehana te animba amono ny hafa te. Ndao ataontsika ihany ilay andinin'ny voalohany amin'ny irany Rijarasolondraibe, tsy Rijarasolondraibe azafady, Indrina Ramamonjy, ilay hira hoe ndeha hifandray tanana. Pisaraka tamin'andria manitra fitiavana haizina no ny ainako tety soiany fa tonga Jesosy mba hamitrana lay fihavanana fitiavana rahany sanizany ianao nde ialakanao zao iry zao de hifandray tanana hitory fihavanana ka ny azo fijaliana vavaka isika tsiraray avy. Didy vaovao tokoa no nomenao anay ry Tompo Jesosynay dia ny mba hifankatiavanay ary eny nitarika anay ianao mba ho tahaka ny tiavanao anay no mba hifankatiavanay koa ary amin'ny alalan'izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ao tokoa izahay raha mifankaty. Ary tena vavaka arak'izany izay Tompo ampitomboy tokoa amin'izany hoe fifankatiavanay amin'ny mpiara-miangona anay, amin'ny mahasamy kristianina anay izay samy novonjenao taio ny fifankatiavanay Tompo. Ary mivavaka izay tena hoe ny fitiavanao izay fitiavana hatramin'ny farany tokony no ameno anay tsiraray avy ary ampahery anay, ahafahanay mitiny hafa, ahafahanay mifamela heloka, ahafahanay mifampiaiky ny fahotanay ihany koa. Vavaka Tompo an'ireo anivonay, eo anivon'ny fiangonana izay niara-pahotana ka maratra ny fo dia mangataka ny fanasitranana avy aminao. Aoka ianao no hanasitrana ny fo maratra. Mangataka ho anay tsiraray ihany koa satria amin'ny maha-olona anay tokoa dia indraindray ao am-ponay ao na dia efa nateraka indray aza izahay dia mbola misy fitiavan-tena, misy lolo-po amin'ny hafa, misy fanotrehana, misy fandrafiana.
dia afaho amin'izany fahotanonay izany izahay. Vaoka ny fitiavanao no ameno anay tsiraray avy, ary aoka hifankaty tokoa izahay tahaka ny nitiavanao anay. Dia misaotra anao izay Jesosy, misaotra ny amin'ny fiasan'ny fanahinao masina mahery velona ao anatinay tsiraray avy. Amen. Dia isaorantsika an'Andriamanitra izay, ary ty vavaka manaraka ty tonga dia mifandraika amin'izay ihany hoe ndao hivavaka isika amin'ireo fandaharam-potoanantsika toato ho antsika atao amin'ny fiangonana Tanasity centre Analakely moa izany indrindra. Raha pitso isika dia manana ny fampidirana ny Deutéronomie raha iarahana amin'ny faly ra-panoelona amin'ny sabotsy izao amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 misy an'ilay fotoanan'ny lehilahy, ary ny lahady izao misy ny family day, izany hoe iarahantsika amin'ny fiangonana hafa ihany koa izy io, ny TCC Ivandry, ny TCC 67, ny TCC Andoharano Fotsy. Dia ndao mbola anatin'izany hoe fifankatiavana izany ihany koa no hoentsika mambavaka, ary ny tompo anehitahany fotoan'ireo mba hampandroso antsika aminy. Ary araka ny salamo izay mbola vakiako any amin'ny farany moa, fa salamo tamin'ny sabotsy teo hoe tiavan'ny tompo ry olony masina rehetra. Dia atao izany no vavaka ataontsika hoe mba teraka an'izany vokatra an'ireo fandaharana mpitona samihafa ireo. Dia hivavaka tsika dia aorianan'izay toy izantsika ny andininy faharoa amin'ilay hoe ndeha hifandray tanana irany ndrina Ramamonjy ihany teo ihany. Vavaka tsika raha io mametraka eo am-pelantananao tokoa izay ny fandaharam-potoananay samihafa atoato. Raha pitso dia ny fianarana momba amin'ny bokin'ny Deutéronomie izay iarahanay amin'ny faly ra-panoelona. Ny sabotsy maraina izao izay fotoanan'ny lehilahy manokana sy ny fampaherezana ho an'ny lehilahy manokana amin'ny 7 ka hatramin'ny 20, ary ny lahady izao dia family tena hoe fiarahana ihany koa miara-miangona miaraka amin'ny fiangonana hafa, dia avy eo ihany koa hoe samy an-taniny izay mba hiara isakafo ary an'olokolo bebe kokoa an'izany hoe fifankatiavana izany. Dia mametraka ireo fotoan'ireo am-pelantananao mba hampandroso anay olo-masinao ane izany, hampandroso anay bebe kokoa amin'ny fitiavana anao sy amin'ny fanatanterahana ny sitraponao. Dia ambiny ireo fotoana ireo tompo, tsy hoe manao ireo fotsiny izay dia amin'izay mba misy atao, fa tena hoe satria anao ny eo anivonay, satria anao ny miaraka aminay, dia te handroso aminao izahay, te hanome voninahitra anao izahay, te hanefi ny fiainanay izahay fanaraka amin'ny sitraponao, hampahitao ny famindramponao izahay fiangonana, ary aoka hitombo amin'ny fifankatiavana, hitombo amin'ny fahamasinana araka anao izahay, hitombo amin'ny fitoviana endrika aminao Jesosy tomponay. Amen. Irani teo amin'ny azo fijaliana no nanaovany ireo fampiavanana ireo, ekeny fanavotany sambatra izao sy anao fiaraka irao ifandray tanana ituri fiavanana ka ny azo fijalina no lalana ampiavana ny olona aminy samy olona sy aminandra maritra fitiavana ifandray tanana itory fiavanana ka ny azo fijalina no lalana ampiavana ny olona aminy samy olona sy aminandra maritra fitiavana sy aminandra maritra fitiavana sy aminandra maritra fitiavana. Dia andao arak'izay ihany koa ny antombavaka farany ataontsika androany nomery toko 5:30 moa dia miresaka betsaka mihitsy ny amin'izany hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny ain'olombelona. Dia mahatsiaro eto andao hivavaka tsika natatoato araha izay vohitantsika amin'ny vaovaony amin'ny hoe famonon'olona maro tamin'ny faritra anankiray teto amin'ny tanàna akaiky antsika Antananarivo ihany izany. Dia ankoatran'izany efa tsy fantatsika mihitsy na ny any ambanivohitra tsy hita vaovao any aza, tena hoe mbola tena hoe misy ny adi-poko, misy ny famonon'olona.
dia akoatran'izany ihany koa eo koa mifanalanjaza sy ny sisa dia andao isika hivavaka mihitsy hoe mba hitomby eto amin'ny firenentsika sy eto amin'izao tontolo izao mihitsy ane izany hoe fanajana ny hasin'ny ain'olombelona izany. Andriamanitra irery ihany no tompo-pahefana ao anatiny izany, fa isika zanak'olombelona dia tena tson'Andriamanitra mihitsy hoe mba hanaja ny hasin'ny aina izany. Dia atao hivavaka ao an'izany isika, eny afaka mivavaka isika ho an'ny lalàna eto amintsika manoloana ny hoe lalàna ny amin'ny hoe izay tian'ny olona sasany ampidirina manoloana ny hoe azo ekena azo ataony fanalana zaza, fa andao isika hivavaka mihitsy hoe mba lalàna izay manome ady manaiky ny hasin'ny ain'olombelona mifanaraka amin'ilay Andriamanitra tompony ainany no lalàna ihany koa misy eto amin'ny firenentsika. Hivavaka isika. Raha io tena hoe sarobidy eo masonao tokoa ny ain'ny zanak'olombelona. Eo am-pelatananao ihany koa nefa ny ain'ny zanak'olombelona tsy rairay avy. Ary noho izany dia anao no tompony fahefana faratampony ao anatin'izany. Tsy anjaranay olombelona tompony hoe maka aina. Ary tena mazava ny didinao hoe aza mamono olona. Dia anao mahalala ny zavatra mitrangy eto amin'ity firenena ity, manoloana ny fifamonoana, noho ny fandrafiana, noho ny lolopo, noho ny zavatra ratsy eo amin'ny fonay tompo. Dia mivavaka izay eto amin'ity firenena ity mba hanana tahotranao ane izahay eto amin'izao tontolo izao mihitsy tompo, mba hanana tahotranao eny miresaka izay ny amin'ny hoe fanalana zaza noho ny hoe vokatsy nirina. Dia mivavaka izay tena hisy tahotra avy aminao, isy fahazavana avy aminao any ao am-pon'ny olona tsiraray avy ihany koa. Mivavaka indrindrindra ho an'ny lalàna eto amin'ity firenena ity tompo, mba aharitra ny lalàna izay tsy manaiky n'izany hoe fanesoran-jaza izany, satria na any amin'ny Salamy 7:30 tokoa aza ianao dia tamin'ny alalan'i Davida mpanomponao dia nivavaka izy manao hoe fony mbola tao an-kibony neny aho dia efa fantatrao. Ary tena hoe aminao tokoa dia efa fantatrao izany, ary efa manana ny hasin'ny aina na mbola any am-boka aza. Dia mivavaka izay ray mamondrafo amin'ity firenena ity, da ireo mpitondra anay ihany koa, indrindra ireo kristianina mahalala sy matahotra anao mba hiady mandrakariva ho an'ny lalàna tahaka an'izany. Ary nao anay kristianina ihany koa aza dia omeo fahazavan-tsaina avy aminao izahay. Dia voninahitry ny anaranao rery an'izany ry Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Dia alao meroan'ny amaranantsika amin'ny hira andinin'ny 2 sy 4 angambany ataontsika amin'ilay ry Tompo zanaharinay le hoe ny aizy nefa lasa zao mazava no naposaka ao le vony kony ho tanay ka azavao ny hevitray. Dia ampatsiahantsika ilay salamo 130 tam'lahady tamin'ny sabotsy teo am'vakitsika tamin'ny lahady 7:20 sy 7:20 dia zao ny 7:20 tiavan'ny Tompo ry olony masina rehetra, miaro ny marina ny Tompo fa mamaly mafy ny mpiavonavina kosa izy. Inganeka nala mifotsika amin'ny avinavina hamelombelona ny fitiavana azy ao anatsika tsiraray avy. Ary 7:20 dia zao ny tenenin'ny salamo hoe mahereza ary aoka atanjaka ny fonareo dia ianareo rehetra izay miandry ny Tompo. Samy tain'Andriamanitra isika. Mazava no naposakao le vonika ny utanay ka azavao ny hevitray. Iaizy nefa lasy izao mazava no naposakao le vonika ny utanay ka azavao ny hevitray. Mideranao andry amanitro faleibe teraina ny fanahikio teraina fapanisi sua teraina ianao iray teraina Jesu tomponay teraina ny fanahikio teraina fapanisi sua mideranao andry amanitro
minderana mandria manitro faleibe faleibe minderana mandria manitro faleibe faleibe minderana mandria manitro faleibe 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 faleibe. Teny iainana fandarana tolotra ny fiangonana tana City Centre na TCC Analakely isaky ny talatariva amin'ny 10 ora sasany. Teny iainana.